Eny raha dia mipotratrika tokoa fa miravatsika rehetra am'izao andro alahady amin'ny volana novambra herinandro faharonga amitsika zao na herinandro fahatelo hiditra amin'ny herinandro fahatelo ka dia fanomerahaba tokoa efa tafiditra mihitsy ary efa hihoatra raha zay ny ilazana azy. Iresaka momba ny point telo angambany rabe indrindra na roa arak'izay fotoana resahantsika azy eo. Iresaka momba n'le namako zay tsika, namako satria tam'izany andro zay mindrana dia nanana hevitra hoe ndao tsika amorona hitondra an'izany atao hoe fond de portage any Madagasikara. Tam'izany tany amin'ny taona 480 zay no niketrika an'io, ary rehefa miverina teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier dia nanamasaka azy zay ny 7 sy ny 8 fond de portage. Iresaka ihany koa tsika momba ny kabary ny filoha pirenena, kabary moa zany fa tsy interview voalohany azo latena hoe voalohany ngeda-benga satria naharitra adiny roa mahery le izy, dia iresaka ihany koa tsika angambany any Andriamatoa inona ny programme ato Ngazanao Ramambazafy raha tratrantsika fa amin'ny ankapobeny tsika dia iresaka an'izay hoe ny filoham-pirenena niteny teo sy ny SMGD contre ny Ezipark. Bon, dawary ataoko fitaritana kely fotsiny nga Ramambazafy Zanao. Samby tapitra mahafantatra azy daholo tsika menakavy, ary izy no antsoina angambany atao hoe l'Ange Gabriel sur terre. Ary tsisy olona ka tsy zay mandalo anatin'ny inona reny filazana zany feu de chou angazanao ka tsy mahita ny Jakoba hoy ny fitenenana. Olona vitsivitsy no masaha mamaly azy, ary ny amin'ny tenako moa dia napetrako tamin'ny toerany mihitsy izy, ary mbola hitoy satria tafiditra tanteraka tao anatin'ny provocation nametrahako azy izy, ary tsy ho afaka izy na iodiko vy na iodiko vanana satria efa lasa izay ny mpiaro azy. Ary raha misy tena nanoratany nanaovana n'ity toetra alika rehetrarehetra ity dia ministry ny fitsarana am'izao fotoana zao. Mety tsy ny ministry ny fitsarana nandeha hanao zavatra na tsy fantatro, fa ny tenanay aloha dia mahatsiaro tsy maintsy, satria maharo ny zavatra noforonina sy ny zavatra niseho nataon'ity papy Zanao Ramambazafy ity. D'autant plus que nipotra nafenina tao anatin'ny taona maro, ka raha misy fotoana tsika dia any amin'ny farany nanaovantsika an'izay na anaovantsika émission spéciale.
Devrons-nous ravir de ce qui se passe actuellement? Emprisonnement par-ci, emprisonnement par-là. Ah non, perquisition par ici, emprisonnement par-là. Devrons-nous rire, nous ravir, être heureux en contemplant, en observant tout ce qui se passe actuellement. Tokony ho faly ve tsika amy zavatra miseho, amy zavatra am'izao fotoana zao. Fanaovana perquisition etsy, fanagadrana ero. Tokony ho faly ve tsika. Ny teny ny filoham-pirenena androany. Ny forme sy ny schéma zany nolazaitsika aloha hoe interview. Mpanao gazety anankiroa, lahy sy vavy. Ny filoham-pirenena, aloha tao mihitsy filoham-pirenena fa tsy ny fondation zany. Ny filoham-pirenena teo ampovoany, niaraka tamin'ny mpiara-miasa amin'ny ankiray angamba no ratsy diso a. Dia namaly ny fanontaniana maromaro nataon'ilay mpanao gazety. Ny schéma aloha dia mety. Présentation simpliste na hoe minimaliste. Tsotra. Austérité, pas de bling-bling. Tena hoe tsotra. Tena mikase par rapport amin'ny falaon'le ankiray teo aloha. Fampidirana famantaranandro, fampidirana haingo. Tena hoe zany, tena hoe c'est le nord et le sud. Apprécien'ny vahoaka ve zay sa tsy? Hatreto aloha ny feedback mbola tsy manana fahaizà manokana. Hitako hoe mety le mikase ohatran'izay satria ho an'ny olona tsy manana originalité, tsy tompo ny fijerena lavitra, de manana tendance foana hanao copie na ampitovitovy na hiezaky ny otra fa tsy mba mijanona amin'le profil-ny tena hoe eto mendrika ahako dia ny fanetretena fa tsy ny fihedina edenana ohatrany ataon'ny hafa, zany hoe dedaka. Hitao amin'le filoham-pirenena zany le fahatsorana, le fahalemana ao anatin'ny toetrany ary le humilité, atingo foana dika ty humilité ty zany. Ary hitako izy fa olon'ny fihavanana ary olon'ny finoana. De antika le cadre ao anatin'le izy manodidina ao anatin'izay dia hitanao avy hatrany le izy karaha ohatra anao zany olona tsy mahay mandinika fa tonga de avy ny amin'ny hoe inona koa tony. Inona koa tony de tafiditra ao anatin'ny piège anao. Ary zay foana moa zany nanazavako foana hoe samy hafa ny miaingo sy ny mihaja. Rehefa ataon'ny olona anao miaingo be ndry zany de mba mieritsereta fa ny zavatra entinao zay no jeren'le olona fanetretena sota tantana. Le haingo entinao zany le volamena, le akanjo marque Chanel, ny poketra LVMH, tsetsony tizy ty, miaingo akentry zany. Fa rehefa izy le hoe mihaja zay, tena mihaja iny madamo iny, mihaja iny ramoseny, tsy voatery le marque loatra, fa mety le olona mihitsy manome valeur ny zavatra entiny. Zay zavatra zay no hita tao andapa androany. Par contre, monsieur le président,
na izaho raha natory tompoko fa lava loatra le adiny roa sy fefany. Fa tokony farafabetsany adiny ray sasany efa tena be dia be zany satria ny antony de zao. Ny tanora na izay tanora zokiny na ianareo koa ary de miaina ao anatin'ny monde numérique. Zany hoe ny vitesse de transmission rapide, ny zavatra iainana mahafinaritra rapide, courte, brève. Ça ne dure pas vraiment d'un temps non calculé. Amanaraka tompoko azo atao mihoatra ny adiny ray sasany tsony, fa na adiny ray sasany zay ara efa be dia be amin'ny mondeny numérique. Efa vitsy, tena vitsy zany hoe manao intervention mihoatra ny adiny roa zany amin'izao fotoan'izao. Zay zany amin'iny. Faharoa, amin'ny ankapobeny ny olona dia niandry, tena niandry avy aminao hoe ianao ny resaka ny momba ny Andriamatoa ajo Andrianay Narivelo hoe inona marina, satria de miteraka resa be ary tsy afenina fa mety animbanao. Mety animbanao ia, satria mety animbanao satria iaho hoe be loatra ary maro loatra ny olona eritrereto ringa pactole. Tsy de mbola miresaka zay mitalahy, mbola tsy mifampiresaka na indray mandeha ary mbola tsy mifampiantso telefonina akory. Tonga avy any États-Unis, tonga tao amin'ny palais de natsapa hoe hiajo no mantsakazaka ato ary rehefa hita ny 6% zay ny Facebook hoy dikisity ny radio zay navita nanonga anazy de tena tonga dia ny zavatra nylazay ny afleurir Kotomalala hatramizay de teo ny olona vao miteny hoe ary marina ny teny afleurir Kotomalala, marina ny teny ny Voatavo hoe toléré kokoa ny grand maître ty andramo amin'ny tanàna. Kanefa ny inona moa ny zavatra mety atenaina am'le olona iny. Ao ara no miteny hoe sely fokotany mety tsy ho lany, latsaka mera tsy lany. Ka iny zany tokony nazavainao kely na atoatonga tokony anazava amin'ny momba azy Andriamatoa ajo fa il est l'homme le plus contesté par l'opinion dans l'ensemble actuellement. Kanefa ny za manokana dia mahafantatra fa miezaka mipersa izy au niveau ny communauté internationale, surtout ny frantsay, ary de masamy teny mihitsy hoe c'est lui l'homme de la France dans les coulisses. Ce qui n'est pas tellement vrai. Et le gens tonga de tenir, ce qui n'est pas tellement vrai. Tu es raha mi-invité olona anao, tu es raha miarakaraka amin'olona anao, tu es raha mitsikitsiky aminao ny olona, dia midika se fa vous êtes l'homme du pays en question, de la nation en question. Ary ny zavatra tena tsy tatiny opinion na ny malagasy en général amin'ny ajo dia ny tsy fasahiny hatramizay. Manomboka zao ngambany izy mba hirattrapeny satria mafy zany hoe te hazo seza, mafy zany hoe te ho filoham-pirenena. Ny zavatra mety ho ataony dia hanomboka andratsy
Nieritseritra Andriamatoa ajo andrenana velo zany tamin'izany andro hoe raha miady amin'ny andro radiolina izy de mieritreritra izy fa crédible eo anatrehan'ny vahoaka nefa misy zavatra dinina anankiray hoe misy ane ny fifandraisana akaiky entre an'izy sy Mamoravatomanga rehefa tsy teny fotsiny izy de azony ataovy hoe mba manazava ny vahoaka hoe nakaiza ny tanin'ny FFKM nomeny an'izy eo anakaiky ny frezy io maromaro ny zavatra tokony antanina amin'ny tovolahy amin'ny zavatra ohatr'izany ka niandraniny ny vahoaka Andriamatoa filoha hoe ahoana ny fanazavanao aniny. Ny fitondrana firenena dia tsy misy hoe ananako enamaso na ananako estime tsy manarinamana tena dakoro ary tena marina zany. Azo atao tsara ny mandefa ny Andriamatoa ajo Andrianenarivelo ho ambassadeur any Maurice. Any izy mba akaikikaiky ny Ravatomanga mba mifankahita indray izy mindralahy salaka sy ravombo de mba tsy manahirana an'le Malagasy mahita azy fa tsy afenina anao Andriamatoa filoha fa raha misy ny olona ary minoa marimarina ianao fa Fleury Rakotomalala tsy miteny diso zany jamais. Raha misy ny olona halan'ny Malagasy amin'izao fotoan'izao rehefa lasa Mamoravatomanga sy ny andro radiolina de Andriamatoa ajo Andrianenarivelo. Mila mitandrina sika menakavy tena mila mitandrina mihitsy. Ny ato amin'ny akapobeny ny interview amin'ny filoham-pirenena dia zao tsisy nanana eritreritra hoe mahay mamaly fanontaniana amin'ny teny Malagasy ary tsotra tsy mivilivily amin'ny akapobeny ny valim-panontaniana fa tonga de mahitsy. Ao anatin'ny valim-panontaniana koa de tsisy ny fampanantenana pokaty. Mo samboriko anareo ny volana mo ataonareo baolina. Ary tsisy fanaovana engagement amin'ny zavatra tsy possible ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Ary nametraka fanetretena ao anatin'ny fahitanana ny raharaha hoe mafy ny asa ary tsy moramora mihaino ny Malagasy ka ny andro andaniana ny fotoananay zao dia mihaino ny Malagasy. Mety tsy ho fantatritsika rehetrarehetra fa ny mpitondra tsy manana droit marary, tsy manana droit tsy ho salama. Asa zany ny teny anareo na hoe tena akapremidi anankiray ara tsy asany le filoham-pirenena de tena mbola mahavita ihany izy mandray olona ny tokantranony. Efa ny dokotera no miteny hoe mangalahy ianao aina. Ny mpiara-miasa aminy efa petahana serum tsy maraka intsony ny motera. Efa tena hoe mipetraka ianao makaina. Ianao ve te ho faty? Ianao nga robot? Le mipetraka ny tovolahy. Vao lasa ny dokotera mbola mandray olona ihany izy.
Inona ny azonao tenena filoham-pirenena le olona. Marina ny tenena ny mandray olona no mbola mandany fotoananay am'izao fotoana zao na niazy aza. Tsy moramora ny ametraka amin'ity rehetrarehetra ity. Hoe ty posta nianina, ty posta 10, ty posta 20. Tena marina zany. Satria na izara mandinika an'izy de ho zao hoe le vavan'ny olona ny tena endrana. Ary zay tonga eo aminao ka tsy afa-po dia vava ny valin'iny aveo. Ary fantatra ihany ny malagasy hoe tsy ampafiriny. Zay le zavatra miseho. Ka marina ny tenin'ny afoloha hoe aza morakivy. Mbola mitonika eo ambao izy. Mbola mandehandeha any ny vola rehefa tonga hatrany amin'ny province. Tsy moramora ne zany hoe ianao maheno hoe vous faites partie d'un projet ou même de plusieurs projets d'assassinat dont vous êtes le premier concerné. Dont vous êtes le premier concerné. Ndasy mipetraka ela de mijery eo izy. Le hira iny mieseflery amin'io aio. Misy manoratra ato. Sao de be dokadoka ianao fa misy tsy fantatrao ny tena zava-misy. Tsy fantatro ny tena hoe zava-misy de rehefa ty Andriamatoa Arsolay fa mandray azy surpreneur. Ary tsy afeniko fa tsy mba fombako ny mandokandoka fa matoa mandoka an'le olona dia mérité izy. Tsy voandroana no nifandray tamin'ny olona maromaro fa tao am'izany atao hoe Saint-Michel zany président d'honneur nisy hatrany amin'ny 10 ny joueur-ako tao. Raha misy de misy ao anatin'izany anakefatra mahazo considération spéciale, exceptionnelle par rapport à leur talent, leur engagement, leur travail, leur intégrité, si l'on peut dire. Normal la be, reo olona efatra nidokaiky reo, ny anankiroa lasa légion, tafita, légion étrangère zany, ny anankiroa tafita ny Madagasikara. Io zany rehefa jery anao ka mijery tsy mivilana, rehefa ary ianao tsy naheno teo fa nisy any kritika teo hoe. Nisy ny eo hoe tsy mety le schéma fa lava loatra. Fa reno zany moa zany tsy fantatrareo zany fa nareo koa fa jamban'le hoe tsy revenareo le olona de zay. Hany le fandehan'izy. Ka noho izay le zavatra zany de ho zao hoe misy hoentina ilay filoham-pirenena. Fa za zany mbola mamerina foana message le président hoe tandremo toko le mpiara-miasa aminao. Tandremo toko le mpiara-miasa aminao satria ny antony de tena misy olona ohatra fotsiny ao anatinareo 10 rahalahy reo misy tsy miainga eo. Ary misy olona efa tena arahan'ny opinion maso hoe sy ny aty ambadika maso hoe team maillon faible aminareo 10 rahalahy. Mila jerena akaikiny am'izay ary za re toko de mamerina. Mifankatiava. Tsy tokony ny mifanadinonareo reo satria tsy nisy ny anankiray raha tsy nisy ny efatra, ary tsy nisy koa ny efatra raha tsy nisy ny anankiray. Zay. Sotranao amin'ny tsy fanadinona ny GNZ sy ny GNI manaraka anazy eo satria tena nanao ary tena nanao reo. Hafatra manokana avamiko aminareo GNZ sy GNY nanatona anahako tamin'ny alalan'ny antso. Tsy manadino anareo fa efa mikarakara ny zavatra niresahako anareo
Ka rehefa mivory mba mangataka zany hoe isy fivoriana tamin'ny talata riva raha ohatra ka dia manana non tsy talata fa ny amin'ny 24 novembre any aleo 24 mihitsy dia manana olazaina aminareo zavatra efa matotra ary zavatra tonga de menga zay ngamba ny amin'iny ka de arabaina aloha zany ny gouvernemanta sy ny mpitondra naharitra ray volana raha zay no fiteny raha zay no anzo lazaina tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra mitsanga amin'izao fotoan'izao sa tsy zao ny zavatra lazaiko anareo raha dinihana amin'ny akapobeany zany la société malgache en question lasa tena hoe nanomboka teo amin'ny taona 2000 ny fanenjehana ny fahavalo politika tam'izany nisy ny hoe azalambo nisy any tamin'ny andro ny socialisme fa tsy tena hoe taondasa tsarona fa raha ny ampleurany sy ny volume sy ny nombreny dia nilaozan'ny 2002 sy ny 2009 lavitra be ary tam'izany andreo socialisme zany dia nisy ny fihavanana zay natao samy malagasy angena nanana réflexe le mpitondra tam'izany hoe alao atsanganaingana ity CSR ity mba hametrahana an'ireto olona reto mba ho conseiller suprême na conseil suprême de la révolution de tao daholo ny rehetrarehetra zay be vavatra ety amin'ny kianja sy nametraka animosité ary moramora kokoa tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany ny mifampiresaka na mpanohatra na mpitondra fa rehefa tonga ny 2010 dia tena mifampifahavalo tanteraka ary tsy nanana droit au chapitre mihitsy mpanohatra nandram-patonga ny tany amin'ny 2007 satria rehefa tonga ny 2007 dia nisy an'izay ny zavatra tsy nety nataon'ny mpitondra tam'izany entre autres ny famarotana ny Boeing ny Force One tamin'ny fomba tsy mazava dia nahazo Force 2 tao famarotana ny ambassade ny Madagascar tany États-Unis ny monopolisation tous azimuts ny liberté d'expression nanomboka bani zany rehetrarehetra zany zany nitambatra nanjary ny fandroahana ambassadeur frantsay nanjary nitambatra ka tonga tany amin'ny fanonganana 2009 ary mifanenjehana ireto mpanohatra nisy zany ary izay fanenjehany zay no lasa sport national tena vo miteny anao de mivoaka mihitsy ny terme nanomboka tany amin'ny 2010 tanao any eo vo mihetsika eo de gagazo de 2010 sa 2025 zany hoe 15 taona maninitra vo mihetsika eo de gagazo raha vo mihetsika moa ka gagazo
tsy de mampaninina loatra. Satria tsy maintsy nahitana motifa ny ary nanamoronana mihitsy ary. Reny olona natao le hoe fanaovana dossier. Anamboary dossier. Anagadrana ny reny olona reny ho tonga gagazo. Ny tonga gagazo ihany fandraraha-pirenena koa tsy maintsy mandeha. De mahita ny olona hoe fampanantenana apokato izy velo rano maimbo no mitranga eto amin'ny firenena. Koatrany tsy mengy ty revi ty fa niteo ihany niteo. Tiany nahafaty olona maro tamin'ny 2009, ny tany amin'ny 2002, koatrany tsy mengy kosa. Ny finosan'ny olona vy de vita ny septembre 25 septembre 2025. Zany hoe misy période zany tena hoe gagazo. Ze menga de gagazo nanomboka hatrany amin'ny 2002. Tsy afaky niteny mihitsy hoe tsisy gadra politika tany amin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009. Tsy afaky miteny mihitsy andron'ny radio ka ty hoe nisy gadra politika nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2025. De manière fallacieuse. De zao tamin'izany andro j'ai tiré la sonnette d'alarme misy orzalahy sao de mba tsy mety de élimineur aneny ny Mahery-Lanto. De le jour veranga teraka amin'ny vadiny de tsy mba mena nilaisana akory izy hoe arahana. Mijery ny vadiny, mijery ny zanany hoe io ny zanako teraka. Fa laisa ny vele sao de tena tsy mifaditrovana mihitsy. Misy an'ely ty io Andriamanitra io hoe inona ny idiran'le zazakely vao teraka ao anatin'le revinareo a. De maninona no menatsiny ohatran'izany le zaza. Misy an'ely ty io Andriamanitra io e. Ole ty raha tena marina an'ely ty de lany tokony higadra fa tsy rôly merci e. Ary za mahafantatra fa nampitenenina le olona nanao vavolombelona fopona ho an'io rôly merci aho a. Raha ny fanagadrana omena ny rôly merci raha ohatra tena nanao izy sanatria tokony tsy ohatra ny herintaona sy tapana 18 mois maximum. 44 mois veletso. Zao ny teneniko le olona ny raha ny Andry Rajoelina ny ona tamiko za mantsy azy. Zao teneniko anareo a tsy mbola nahita aho a. Tsy mbola nahita aho a. Olona ka nanagadragadra tao amin'io tamin'ny moro io ka tsy nisotomin'io tamin'ny moro io niditra tao koa. Rehefa nalefa tany zany nampitaina ny Andry Rajoelina. Ho kotina io a. Hoe hiaraka amin'izareo fa mafy loatra amin'ny firapiko ndrairay. Za tsy mety fa. Tsy mety ah. Raha anao an'izany aho za de sina contrat, sina convention, fantatry ny vahoaka tsara de tia ny karamako. Za tsy latsaky ny 1 million d'euros par an. Raha isan'izany aho. Me ny tiako tenenina zany hoe ndana mandeha any.
Ny andro rajelo lolo mandraitra todo takany. De tonga tany de zao ny andro rajelo tam'izany. Za re aloha tsy diadro tamin'ny moro zany. Veo a. Menaro a, izy koa ny tsy iongany zany. Tsy mbola izao n'izy iongany zany. Effectivement, tany amin'ny taona, 24 zany. Tout ça que je laisse le temps au temps. Fa za koa teneno aminazy tsy nisy fitondrana. Naongany dia filorerako to malalaka tsy niongana. Ary jamais j'ai raté. De iny izy iny. Ny gagazo ty zany de zao. Ina moa ny teny rinarako to manga. Rehefa niditra ny olona. Tam'izany. Vavatry. Tsy mandatsa. Fa za kosa tsy manao tombasa tsarony. Ka nisy ny teny ve nisy olona hoe mbola vo mena vava ny vava ny zanany. De ny gadraina. Nisy zany fa dinkina anaran'ireo olona. Nisy zany. Mba moramora ve zany hoe enao. Sisondresaka fotsiny de vo maraina. Eo masony zanakao ianao mbola caleçon. Tonga de miditra antranonao degré de force ny gendarme. Manao perquisition. De aveo vita perquisition zay vo hoe ay tsisy ninona tato fa ianao na ina raha misena anao an'izao. Gaga fotsiny le olona. Fa nisy ny teny ve? Ary naivikely ve mba ny teny? Raso makamaro ve mba ny teny? Ary zao koa aloha mba ohatran'ny mampagaga ihany Andriamanitra filoha. Nisy ve ny fifanarahana sa inona ny zavatra mitranga? Fa maninona ny tranon'Andriamanitra andro rajelo tsy anaovana perquisition? Mba ahafantarana hoe inona marina ny tena zavatra niainga tamin'le raharaham-pirenena. Ohatran'ny toatseny hoe mijeka zay a. Perquisition Ambohimangakely. Perquisition Ambatobe. Perquisition Viva. Mpiara-miasa amin'ny akaiky reny. Ny tena mpitatana ny vola tao. Misy olona malaza zao hoe any amin'ny anina maka vola. Donc, itsikitsiky ve anao sa ho falifaly amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Manahirana. Zany hoe jerentsika ny kany Ezipark. Tena namoaka akaiky ary fantatro tsara zany hoe maminena rason'Indray be zany. Anisan'ny olona tsy tia corruption zany olona zany. Ary olona mivavaka. Tsy misotro, raha misotro divay kely ohatran'iny. Kely ohatran'iny hoa. Tsy mijangajanga. Ianao raha masonao sy raha mijery vehivavy. La lesy efa manambady. Mbola mijery vehivavy ihany. Zay moa le fitenin'ny adala c'est un bon type. Tsy nataonay niaraka le fanindray koa satria vo ny condition anay niaraka tamin'ny bailleur de fonds de hoe initiative privée le izy fa tsy initiative mpanjakana. Nahazo accord de principe zay pour 700 000 francs tam'izany. Tamin'ny AFD. Accord verbal zany. Eo raha vitanareo de menay 700 000 francs nareo. Anaovanareo ny première installation nareo. Sy ny charge nareo pendant la première année. Ny
bailleur sasany tamin'izay teo amin'ny 3 millions de dollars teo. Zany hoe zay zany tonga de afaka nanofa immeuble anankiray. Tamin'izany zay efa nahita hoe 150 millions par mois niofany. Tsara le immeuble ary tonga de namboarina. Nandanina quelques milliards tonga de birao milay be. Resaka fonds de portage io. Fanavoakany Ratsiraka Didier izy nataony au projet d'État. Il s'est approprié du projet. Teo zay tsy maminena ny taraiky. Za moa tonga de niteny tamin'ny maminena hoe za lesy tsy mahavita hoa. Satria saute daholo le financement rehetra hoe mifanarahana indépendant na privé no nanao ny investissement, manao ny exploitation an'le projet, fa tsy mifanjakana. De maminena nanangana ny famindreko sy ny karazany. Tiako tenena zany hoe fantatro le raha namana. Ary izy militety izy. Manana projet maromaro izy ao anatin'ny lohany ao ary zay koa nanisany nampifanaraka anay satria mba ohatrohatran'izay ihany zay milalà zany. Nanangana an'ity le Ezipark izy mbola natsony za le tsy mahavita anay no I maminena fa tsy ela be zany hoa. Tsy elako lesy de avelany larera zany. Zany sa tsy mahavita ataovy raha ataony la. De mifanaraka tamin'ny commune urbaine de Tana izy sy ny rehetrarehetra de vitany tsara selon les normes. Norman'ny lalàna sy ny procédure rehetra. Zany hoe tsisy azo kianina zany ny zavatra napetra ny esansy maminena. C'est un procédurier terrible. Ary izy manaraka ny lalàna hatrany ny zavatra ataony. Fa io zavatra projet maminena Ezipark io mitsiriritiny hafa. Tsiriritiny banda 900 taona. Mais va tonga maire tsika. Va tonga mairie Antananarivo tsika. De Ezipark mipetahantsika voalohany. Tsy maintsy ataontsika zay alasantsika anio. Inona tokoa ny tranga? Fa tonga tao amin'ny mairie zala, maire nga 900 taona. Dia menace ny mararakopana. Ny tonga ny apoditsofiny nga maminena Rasolondraibe. PDG ny Ezipark sy ny Fandraiko. Ary tsy vitan'izay fa mbola misy an'le hopitaly taty aoriana ery amin'ny rotony amin'ny makany Tanjombato iny zay tena manara-penitra tokoa raha izay ny ilazana azy. Menace aloha ny engy. Menace de mort, menace d'arrestation, menace d'emprisonnement, zany rehetra zany invivable. Tarainy le ry ahoana le sotrerina atao. Tany elesa zany tsy nidirako tamin'io fa tsy ho mandatra ny lahy. Négociole ty hoa nany. Rehefa tsy nilasy mihitsy maminena de voatery ny antso Andriamatoa 900 taona de nivory tao amin'ny palais tao amin'ny hôtel de ville izy mindala. Enjana ny tao. Ary tateo aoriana moa voatery satria maminena. Ary tena zay tokoa ny anaran'ny adaly hoe maminena. Maminena. Ka aloha nandefitra zany hoe okary. Fa tsy maintsy andamin'izy ianareo zay par rapport amin'ny investissement anay.
Ary menay concession na 5 taona nareo manao an'io de verina aminay ny fanananay aveo. De ny mairie Antananarivo ny adjudicateur de izy zany no migérer sy mamerina ny volanay. Ok, mifampisinyavina tsara mihitsy zay rehetrarehetra io. Mairie no bénéficiaire an'le contrat de au bout de 15 ans na du moins 15 années d'exploitation de miverina amin'ny Eziparka tompony zany hoe maminena zany ny projet fa entre-temps indemnisena amin'ny alalany hoe cash flow vola mihitsy zany Eziparka na i maminena rasondray be de sy ny avina amin'ny fanarahana tena miteny anareo raha misy de misy ny raha ohatra hoe 10 milliards amin'ny fanarahana na 50 milliards raha nisy de nisy 1 milliard ny azony ndray matoa maminena rasondray be raha misy de misy ary tsy ndrabolisa antsony dratsy. Zany hoe tena marina zany tsika miteny zao dia ananany Eziparka vola be ny commune urbaine d'Antananarivo ary afaka mitoro tsara izy. Maty moa avy eo maminena rasondray be de ohatrany natahotra koa ny zanany de zao mamelona an'le dossier hoe io araha fa dans les faiblesse amizay Andriamatoa nena ndray tsy taina. Il est temps de porter plainte pour préjudice à la fois moral, physique, financière. Ny fianakaviana contre angianena ndray tsy taina directement. Satria na zavatra aseho ozy nareo nataondrareo écran fotsiny de napetrany tao ambaniny tiroara tao ny dossier entre ny Eziparka sy ny commune fa meninaina de gré à gré any SMGD ny convention na ny projet na ny exploitation ny Eziparka mba fahana manodina vola sy mihinana ny usufruit an'ny zay mety chiffre d'affaires eo. Io zany tsy nisy hoe appel d'offre, tsy misy hoe appel intérêt, fa tonga de mena ny SMGD na menimenina raha ny conseil municipaux tsy nahoany Andriamatoanaina andray tsy taina. Inona ny fiantsoana zany? Détournement zany sa escroquerie sa ity resaka an'ity zany mba tokony apetraka kely ao anatin'ny lalàna malagasy ianareo mpanao lalàna ny hoe abus de statut sy ny abus de position. Abus de statut re zany amin'ny mamerage de tonga de mipetafany de lasan'ny SMGD ny zavatra mitranga de na ny fianakaviana rehetrarehetra tsisy masamy teny fa matahotra représailles. Da mangataka Andriamatoa filoha, mangataka anareo tompon'andraikitra mba hieno an'reto fianakaviana reto fa pistana scandale anankiray goavana koa zay afahanareo malala fa nisy koa ny escroquerie goavana na ny manipulation ny zavatra tokony hoe bien de l'État, bien de la commune nalefa tany amin'ny privé.
na tia hoe SMGD. Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra mandroa ny Nainandretsotoaina. Raha izay no tantarany. Tokony ho faly ve tsika amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao. Raha misy zavatra mavesatra be daholo. Ny sarotry an'ireto olona nalefa any am-pigadrana. Valiny dia tsotra ihany. Raha zay ny ifandraisako amin'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Misaotra an'le courage anananareo. Satria manomboka miseho ary misoratra amin'ny malagasy hoe tsisy ny impunité. Zay ny tena zava-dehibe hoe tsisy ny impunité. Mety hitenonareo hoe ary ahoana ny dossier an'lahy. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hiseho ny marina amin'izany, satria izay koa tsy hipetra-potsiny fa misy fotoana daholo ny zava-drehetra. Tsy mbo karazan'le hoe iny tonga dia manao mokin-doha na manao intervention fa misaina tsara aloha. Zay vao manao zavatra. Tiako fantatsika menakavy zay. Ary tsy ny dossier-ako mihitsy no arangarangako eto na iarovako ny tenako eto na ohatran'izany. Zay no mahatonga anahako hoe aty amin'ny farany vao miteny azy, satria tsy izay le zavatra tokony atao. Fa ho faly ve tsika menakavy sa ndeha hitomany. Ny tomany aloha ohatrany tsy dia hisy, fa ny zava-marina dia zao. Fisaorana natolotra ny mpitondra fanjakana manenjika ireto manao ny tsy mety. Aty amin'ny secteur économique, aty amin'ny tsy azo lavina hoe misy miezaka mafy hampangina ny dossier-ny, hanafenana ny dossier-ny. Fa za dia misaotra anareo mpitondra. Tohizo ary aza janona moa e. Aza asiana sélection fa rehefa vandana dia kary. Veloma tompoko, mandram-piona.